Manantitra ny arabo ambampiararentsao anareo tompokilasy sy tompom-bavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Raha naneho ny heviny momaly ny teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izay namaky-pantsilana ny tsy fihetezana momba ny tontolon'ny fifidianana solombavambahoaka teto amintsika ny totsaina ny alatsinainy teo dia nanamafy an'izany androany ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamato Marc Ravalomanana. Ndeha hoarahantsika ny momba an'izay fanadihadiny Jessica Miray sary ny Erjo Rajaonarivony. Toy izao manaraka izao ny fanehoan-kevitry ny antoko TIM K25 mahakasika ny raharaham-pirenena. Vitsy ny olona nifidy, azo anazavana izany ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny rafitra mpikarakara noho ny zavan-tranga nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Eo ihany koa ny lazaratsy ny anteny meram-pirenena izay nanjakany ny kolikoly. Tsy resy akory ny TIM fa nandresy fa saingy betsaka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny alabato. Anisan'ny fanehoan-kevitra nataony antoko TIM K25 ireo ary manohana izany ny filoha-mpanorona satria ho azy dia miariary loatra ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanajana ny demokrasia eto amintsika. Satria hitako fa tena mampalahelo fa tena mirehefarehefa sy mamenatra ny fanajana demokrasia eto Madagasikara. Tena azo lazaina tsisy tsony ary. Satria le tena hitarika sy le tena mpiseho mihitsy no manitsakitsaka lalam-panorenana ary ihany koa reo le olona maika tahazo seza sy manana ny fitiavan-tenany tombotsoany aloha ny aloha zay ny tombotsoan'ny vahoaka. Dia mbola inina tsy jereny indray ve izany izao fanosihosena ny lalam-panorenana sy ny demokrasia eto amintsika izao? Efa naseho ny vahoaka nandritry ny fifidianana farany teo iny tokoa mantsy ny tsy fankasitrahana intsony ny asa ny rafitra mpikarakara ny fifidianana amin'izao. Fasaka manerana ny distrika maro manerana ny Madagasikara no isian'ny hetsika fanoherana ny tontolony ny fifidianana solombavambahoaka iny na mbola tsy mivaly aza ny valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy dia tsy tokony amaivanina izay trangan-javatra miseho amina distrika maro manohitra ny tontolon'ny fifidianana solombavambahoaka izay. Dia hoarahantsika ny tato-baovao momba an'io teo amin'ny rindran-tsarin'ny Mathieu Prince. Maro amin'izao fotoan'izao ny distrika ahitana hetsika ho fanoherana iny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny alatsinainy teo iny izay tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe mihitsy izany tsy fahafaliana izany. Teo ny tany Mahajanga, ny Marotsetra, Bealanana, Toliara faharoa sy ny toerana hafa dia maneho ny tsy fahafaliana ihany koa androany ireo kandida solombavambahoaka nahatsapa ny fantsahana lalàna tao amin'ny distrika Bekily. Nahitana hetsika ihany koa tamin'ity androany ity ny tao Ambilobe ka ny foto-kevitra novoizana tamin'izany dia ny hoe fanehoan-kevitra manohitra ny fandikan-dalàna tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ary koa fitakiana ny mangarahara sy ny marina. Etsakilana nefa tao miseho ho tsy taitra ny mpitondra kanefa dia efa mibaribary ny tsy fahalavorariana izay tsorina fa enatra ho an'ny firenena. Nanamafy raha teo ireo mpanara-maso ny fifidianana toy ny KMF Knoe ny safidy fa nisy ny tsy fanarahana ny lalàna hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena izay nanara-maso toy ny SADC dia nahatsapa ny fandikan-dalàna tsy karitra ny SADC ohatra ny fisian'ny bileta tokana tsy misy numéro de série. Amin'ny ankapobeny dia ny fikarakarana ny tontolon'ny fifidianana mihitsy no nampalaina ny olona andeha hifidy satria tsy azo ny antoka. Fa indro atolotranao indray zao ny voka-pifidianana izay voaray farany fifidianana solombavambahoaka izay hotaterin'ny nolo-fitiavana amintsika avy hatrany. Voka-pifidianana voaray androany voalohany volana Jona 2024 Antananarivo voalohany birao fandatsaham-bato 720 amin'ny 720 TIM 740,490 IRD 240,390 Antananarivo faharoa birao fandatsaham-bato 270 amin'ny 270 TIM 530,290 IRD 230,890 Antananarivo fahatelo birao fandatsaham-bato 770 amin'ny 770 TIM 240,590 IRD 230,890
Antananarivo faefatra birao fandatsaham-bato 240 amin'ny 240 TIM 4telopolo,5,700 IRD 4telopolo,720 Antananarivo fahadimy birao fandatsaham-bato 750 amin'ny 750 TIM 4telopolo,5,100 IRD 4,200 Antananarivo fahaenina birao fandatsaham-bato 570 amin'ny 570 TIM 720,5,100 IRD 420,250 Avaradrano birao fandatsaham-bato 270 amin'ny 270 TIM 3telopolo,5,400 IRD 3telopolo,5,300 Atsinondrano birao fandatsaham-bato 900 amin'ny 900 TIM 2telopolo,5,400 IRD 520,720 Andramasina birao fandatsaham-bato 520 amin'ny 520 TIM 4,5,400 IRD 420,720 Ambohidratrimo birao fandatsaham-bato 2telopolo,700 amin'ny 2telopolo,700 TIM 220,720 IRD 4telopolo,5,720 Fianarantsoa voalohany birao fandatsaham-bato 220 amin'ny 220 TIM 420,5,100 IRD 7telopolo,5,720 Antsirabe voalohany birao fandatsaham-bato 3telopolo,900 amin'ny 3telopolo,900 TIM 520,400 IRD 220,720 Ambatondrazaka birao fandatsaham-bato 570 amin'ny 770 TIM 220,400 IRD 220,320 Amparafaravola birao fandatsaham-bato 320,700 amin'ny 320,700 TIM 220,770 IRD 520,470 Arivonimamo birao fandatsaham-bato 720,700 amin'ny 720,700 TIM 420,270 IRD 420,220 Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika fotoanany afaka ny androany tetsy amin'ny Ikanjabe ny Mahamasina satria dia nisy ny fotoam-pivavahana miavaka tokoa totsainy teo anivon'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara izay nanatotsana ny antsoina hoe F5 zava-dehibe ny fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra manoloana n'izao trangan-javatra tsy milamina izao satria dia manjaka ny ratsy ny fahalovana kanefa dia mbola eo Andriamanitra afaka ianteherana manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Jessica Miray no teny antoerana sariny Erzora Jaonarvony. Isan-taona no anatanterahana ny hetsika F5 ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka andiany faharoa ity androany no tanterahina tetsy Mahamasina ity. Ny hetsika F5 dia hetsika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny F voalohany fitoriana ny filazantsara, F faharoa fitoriana filazantsara ankira, ny F fahatelo fitsaboana sy fahasalamana, F fahaefatra fanatanjahantena, ny F fahadimy fiaraha-misakafo sy fiaraha-mifaly. Ny hetsika natao teto zany tena fitoriana filazantsara mihitsy no ivony dia fikarakarana ny ara-nofo amin'ny alalan'ny fahasalamana maro samihafa fanatanjahantena dia misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka izany ary tonga maro ny olona dia ho an'Andriamanitra ireliany voninahitra isorana be dia be koa izay rehetra amin'ny fanometanana sy ny fanoana tamin'izao hetsika izao tena tanjona dia le fitoriana ny filazantsara mba andraisan'ny olona ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Anisan'ny nanatrika ity fanompoam-pivavahana androany tetsy Mahamasina ity ihany koa ny filompanampy ny FJKM teo aloha Andriamatoa Marika Ravalomanana. Ho azy ilaina apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra hatrany ny fiainam-pirenena satria tsy manjaka eto amintsika intsony ny fahamarinana any ka tsy mahatoky intsony ny olona. Tena faly tokoa satria zao ny asan'ny fanahy zao asan'ny fijoroana vavolombelona mpihaza menatra no vavolombelona
tia tena misy nyfahamarinana fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao ta Madagasikara tsy mandeha amin'ny fahamarinana ntsony eto dia lazanao tena raha ny fiainam-pirenena no jerevana dia tena mahadisy fanantenana ny vahoaka tsy mahatoky ntsony ny olona zany mahatonga an'ireny sahalanisa tena ambany dia ambany ireny tamin'ny fifidianana teo tsy mahatoky an'ireo le rafi-pifidianana tsy mahatoky ntsony ny fandaminana rehetra zay misy indrindra moa fa nisy an'ireny le mpanao lalàny ireny miseho amin'ny teny somary tsy dia tena manome antoka loatra ny vahoaka izay ny zavatra misy amin'izao mahavelo-panantenana ary anisan'ny nankasitraka ny hetsika toy izao ihany koa ny olona sendranay teto mahafinaritra ny mitondra filazantsara eto Madagasikara indrindra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanatontoloana koa tsika dia mila tandrona mafy ny kristianina ao anatin'izay fanatontoloana izay fa betsaka ny makambana maro samihafa mahasotra ny zanak'olombelona ho any amin'ny fahaverezana misaotra ny tompo izany no afaka nanaterany miatrika nyity fanompoam-pivavahana androany ty fotoana lehibe androany ity zany nitsikama dia matoky hatrany fa fanahy masin'Andriamanitra no omba antsika hatrany dia ho amintsika tsy hiala amintsika amin'ny fiainana manontolo anaraka amin'ny fiainana rehetra ny zavatra tsaroana niova dia maivana amin'ny fiainana rehetra zany ny olana rehetra zay misy teo amin'ny fidirana teto dia miala no ny fandraisana ny tompo tiako ambala voalohany indrindra dia fanatendana ity fotoana ity dia zava-dehibe tokoa ny tena moa zany araka ny asa efa nalora-tena fa fitoriana filazantsarany Jesosy Kristy dia tonga ny tena hitory ny filazantsarany Jesosy Kristy za zany dia isan'ilay olona hitory ilay filazantsara ho an'ny olona tsy nandray an'ny tompo tsy nandray an'i Jesosy Kristy andray fifaliana mba hahatonga ilay olona ho mpandresy amin'ny mahetsika F5 ity natao teto androany ity dia nisy ny tranoeva izahampahasalamana maimaim-poana nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra ary nisy ihany koa ny fampisehoana soradia sy ny fitoriana filazantsara ankira fa niavaka kosa eo amin'ny resaka fampandrosoana ny teny Andotapenaka satria nanatanterahana ny foara anankiray lehibe momba ny tontolon'ny fiompiana sy ny fambolena tsy azo aimavanina io sehatra io satria ny 2.50 isanjato ny malagasy amin'izao fotoana izao dia tantsaha avokoa ary zay no tena mahazava-dehibe ny hetsika tahaka anytony dia ho rahantsika ny tsara ho fantatra momba nyity foara teny Andotapenaka ity teo amin'ny vaovao tateriny Germain Nomenjanahary sariny Erzo Rajaonarivony zava-dehibe ny fisiany hetsika ho an'ny tantsaha tahaka izao hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana raha tonga nitsidika ireo tranoeva sy ny fampirantiana tetsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka androany nandritra ny fanokafana izao hetsika izao betsaka ny zavatra azo ampiarina eto Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary dia isorana ny mpikarakara izao hetsika izao tena tsisy valaka ny zavatra vita any Afrika Atsimo ny vita eto zareo Afrikanina Atsimo ny tena malaza ty Afrika fa mila kely fifanakalozana ara-kevitra sy ara-teknika zany dia tonga eto aho avary amin'ny fiangonana taria Mahamasina dia nakaty satria 2.50 isanjato malagasy dia tantsaha avokoa ary tena ty fambolena sy fiompiana ary mihinana trondro dia tena misaotra ny reto mpikarakara reto zao zareo le mpikarakara azy nambarany fa betsaka ny olana izay sedrainy tantsaha malagasy ary isan'izany ny tsy fahampiny ny fampiofanana sy ny tosika toy ny fanohanana azy ireo ara-pitaovana eo ihany koa ny resaka masomboly ankoatra izay ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mahazo laka tanteraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tantsaha zany io mifananana tsy manana fatsio izy taloha zao nisy PSDR dia mba manara-maso sy mijery akaiky ny tantsaha zao tsisy tsony fa dia samy manao izay fatany any sisa le olona dia izay ny tena dedaviko hoe olana be ny tantsaha tsy ampy le assistance technique le assistance d'élevage zany na le assistance nireny fambolena sy ny dia fanafarana ny letana ilaina dia ny tantsaha koa mila olona azo ny antoka ny ray ny vokatra satria matetika ny olona manangona an'le vokatra dia manararoatra le vidiny ankoatra ny fampirantiana maro samihafa dia misy ihany koa ny fampiofanana sy ny fanomezana fanazavana izay ataon'ireo tompon'andraikitry ny tranoeva tsirairay mitohy teo ny hetsika koa dia miantso ny rehetra indrindra fa ny tantsaha mba tsy salasala anatona sy hitsidika eny antoerana ny mpikarakara izao hetsika izao
eo amin'ny fanatanjahantena kosa roapolo andro sisa dia ho tonga ny fifaninanana kanina 2024 izay totsaina any Egypta amin'ny resaka baolina kitra moa izy io. Ny Barea ny Madagasikara ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra dia mandray anjara amin'izany fetin'ny baolina kitra ty Afrika izany. Ao anatin'ny fanomanantena ny Barea amin'izao fotoan'izao ary raha mipitso izy ireo dia hiatrika lalao fiomanana amin'ny ekipa-pirenena avy any Luxembourg. Eo ihany koa anefa mbola resaka mandeha amin'izao fotoan'izao ny momba ny fifantenana an'ireo ampilalao eo anivon'ny Barea, nisy ny efa tao hatramin'izay, nisy ny vonatsonga taty amin'ny fotoana farany, ny mpanazatra nefa no tena tompon'andraikitra farany amin'izay. Edena Elia no mitatitra ny vaovao, sariny Tahiry Niaina. Telo herinandro sisa dia higadina ny fifaninanana kontinentaly hiadina ny amboarany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra. Efa vonina tanteraka hiatrika izany ny ekipa-pirenena malagasy dia ny Barea ny Madagasikara. Porofo ny ity fahavonona ny hatrana-piandohana ity, ny fivezivezena matetika ny ivelany ny hatrehan'izy ireo ny karazana lalao fifantsanana sy ny lalao ara-piralaina. Omaly indray izy ireo no ny azo any La Frantsa. Ity no famondronana voalohany ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny kanina 2024 tanterahana any Egypta ny faraiky amby 20 jona izao hatramin'ny 7 ny volana jolay ho avy izao. Tsy janona ao La Frantsa nefa ireto ekipa-pirenena malagasy ireto fa mbola hiazo any Luxembourg hiatrika indray ny lalao ara-piralaina amin'io ekipan'ny firenena io raha mpitso alahady rojona. Maro amin'ireo ekipa-pirenena andray anjara amin'ity lalao ity amin'izao no mikofoka mafy amin'ny fifantenana ny mpilalao tena mahay ao amin'izy ireo. Isan'izany ny zava-mitranga ao amin'ny firenena Senegalais amin'izao. Misy mpilalao izay efa tsy nilalao niaraka tamin'ny ekipan'ny Lion de la Teranga ao Senegal nanomboka tamin'ny Martsa 2024 nefa voantso indray fa andray anjara amin'ity kanina 2024 ity. Ity mpilalao ity izay sady tsy nanao fanazara-tena sy lalao ara-piralaina ary ny lalao fifantsanana niaraka tamin'ireo ekipan'ireo nandritra ny herintaona nefa natsoy ny mpifantina lalao Senegalais ary hiatrika ny kanina. Andanin'izay nefa ho an'ny ekipa-pirenena malianina kosa, voantso taorian'ny fifantenana ihany koa ny mpiandro tsatokazon'izy ireo saingy nandany andray anjara amin'ny lalao izy noho ny tsy fifanarahana nisy. Isan'ny mampikorotana ireo ekipa matetika ity fifantenana ity, indrindra fa ny fialana ireo mpilalao tena mahay tampoka ao anatin'ny ora farany vokatry ny tsy fifanarahana. Fa lalana maro nefa nodiaviny izany baolina kitra malagasy izany raha resaka ekipa-pirenena atao izany hoe club M izany tamin'ny fotoan'androny ny mpanazatra allemand ry Peter Snidiger sy ireo mpilalao nalaza takandry Kiki sy Alban ry Maître Akira ry Maître René sy ny maro samihafa. Fa amin'ity indray mitoraka ity dia sambany eo amin'ny tantaran'ny baolina kitra eto Madagasikara no hiatrika an'izany kanina izany na ny phase finale amin'ny kanina ny ekipa-pirenena malagasy. Misy ary ny faneho-kevitra hoentin'Andriamatoa Patrick Andriamisa Ramionina, izy dia mpity baolina kitra sady mpitaiza tanora ihany koa. Ho arahantsika avy hatrany. Fahitako anazy dia somary mafimafy ihany any Egypta. Io tsy voateny hoe tsy maintsy hoe mandresitsika tafavoaka poule sy ny sisa fa baolina kitra boribory dia miezaka raha mahita ny ireo mpilalao izay mifantenan'ny mpanazatra dia mahita fa tanora ary manana ny maizy azy tokotrana ka dia ina moa zany any Egypta any zany mahita an'izy hoe zakatsika malagasy ny kanina ary matotsika tafiditra amin'izany amin'ny kanina zany dia manana ny toerana maizy azy aty Afrika ka dia firaritsonga ngambany no ataoko eto ary enganekany tsy andrara kilo biandory io bandy kely mpanao baolina ireo satria tsy matikena maso na hoe tan'ny olona zany hoe complexé amin'ireo ekipa goavana izay manao an'ity kanina ty izay efa nanao kanina maro ary efa nanao ihany koa ny coupe du monde ka dia mirary soa za mahita fa lasa ary misy ny fanampiana avy amintsika malagasy sy amin'ny
zay tokony anampya ny ekipa-pirenena toytony hoe ny ampitatafika kosa isika amin'ity vaovao manaraka itya misy ny antsoina hoe club ny tsipika nety be ao ampitatafika ao nisy ny etsika nototsaina androany ary ny foto-kevitra dia ny hoe fitaizana ny tanora ao anatin'ny fanatanjahantena ary eo moa ny fanomezana isan-karazany ho an'ireo izay mendrika Germaine Menjanary no mitondra ny vaovao sary ny Erzo Rajaonarivony. Ny sokatra nanomboka ny ariva teo ny fifaninanana tsipika nety be izay karakaray ny PAC na ny Petanque Ampitatafika Club. Etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny tsingeritaona ny joroana ankoatra izay ny fanabeazana ireo tanora ao anatin'ity sehatra ity. Enimpolo mahery ny mpandray anjara amin'izao fifanitsanana izao ary loka maro no zaraina amin'izany. Tonga mavitrika ireo tanora hiatrika ny fifanitsanana ary isan'izany ireo tanora rapity tsipika nety be no efa sady nanao fifanitsanana iraisam-pirenena avy eny ny Ambohipo. Misy ihany koa ny medaly hozaraina ho an'ireo mpandray anjara aorian'ny lalao sy ny fifanitsanana raha ny nambara ny mpikarakara izao etsika ara-panatanjahantena izao. Mbola betsaka ny olana sedrain'ireo tanora eo amin'ity sehatra ity raha ny fanazavana na dia eo aza ny fivoahana makany ivelany izay efa natao imbetsaka ihany ho an'ny mpilalao tsipika nety be eto Madagasikara. Ny faninanana izay atao androany sy rapitsy moa zany dia mikasika ny fankalazana ny deuxième anniversaire ny club no fampihavanana koa ny samy mpilalao ka ny tsipika nety be. Mbola hita hoe tsy ampy fitsipifehezana sy fitsipitondratena ny mpilalao malagasy dia mbola mila ezaka kely amin'izay satria asa mety amin'ny resaka fitadiavana koa ve sa amin'ny resaka stabilité an'ilay joueur fa raha ohatra ny mpilalao any an-dafitsika hoe tsy misahana afa-tsio dia asiana fitsipifehezana mafonja tsara miaraka amin'izay tokony amokatra betsaka satria tsika manan-talenta amin'ilay tsipika nety be. Raha ny fantatra moa dia rampitso no ifarana ny lalao raha ny fanazavana ho an'ity taranja tsipika nety be sy ny etsika ara-panatanjahantena izay karakaraina etsy ampitatafika ity. Rampitso ihany koa arak'izany no anolorana ireo loka maro samihafa toy ny fiara sy moto ary ny medaly. Minafana ny lalao raha ho an'ny androany satria samy niazakazaka ompandresy ireo mpifaninana. Fa anisan'ny tena raha ny petit baolina kitra malagasy maro dia maro tokoa ny Champions League any Europe. Fatara ary fa any Wall no anatotsana ny lalao famaranana eo amin'izay Champions League 7-20 sy 7-20 sy 2 izay ka ikatroan'ny club anankiroa avy any Angleterre dia tsy izany fa ny Tottenham sy ny FC Liverpool. Any Madrid Espagne no anatotsana ny lalao any Wall ity ao amin'ny kianjan'ny Estadio Metropolitano ao Madrid, kianja izay filalaovan'ny ekipan'ny Atletico de Madrid. Inona raha no tsara ho fantatra momba n'ity lalao any Wall ity. Edena Elia no mitondra ny vaovao sary ny tahiriny aina. Tanterahana any Wall ao amin'ny kianja Estadio Metropolitano ao Madrid, renivohitra Espagne, ny lalao famaranana amin'ny fiadiana tompon-daka ny Europa amin'ny taranja baolina kitra. Ity lalao famaranana ity izay efa mananika sady ny andiany fa 420 ary ireo klioba anglisy roa Tottenham sy Liverpool no ifanandrina ao anatin'izany. Sambany teo amin'ny tantaran'ny Tottenham no tafakatra amin'ny dingana famaranana toy izao tao anatin'ny lalao fiadiana tompon-daka ny Europa hatramin'izay. Etsakilany anefa mbola mikendry hatrany ny androbaka fanineniny ny mahatompon-daka azy ihany koa i Liverpool ato anatin'ity lalao ity. Marihana fa efa 70 zao no nifanandrina i Tottenham sy Liverpool tao anatin'ny lalao rehetra izay nandraisan'izy ireo anjara. 7-70 ny bata fandresena ny ekipa avy amin'ny Liverpool raha toka fandresena 7-70 no azo ny Tottenham. 7-70 kosa ny Atsal izany hoe samy tsy nitoko ny ekipa roa tonta. Tamin'ny 5-7 no niandohany ny fifaninanana iadiana ny tompon-daka ny Europa na ny UEFA Champions League ary isan-taona no anatanterahana izany. Ny kluba ny Real Madrid no tompon-daka farany tamin'ny UEFA ary kluba Espagnola io ihany koa no manana ny anaram-boninahitra be indrindra
satria efa intelo ambe folo izy no voaositra ho tompon-daka ny Eoropa. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko.